Ity firenetsika malagasy ty zany mba nisy olom-ba ositra ihany, tsisy eto ambonin'ny tany sarosarotra ny atantsika zao olom-ba ositra zany. Ho vohitr'Andriamanitra direkta sarotra zany. Jesosy Kristy ihany no nivohitr'Andriamanitra direkta avy amin-danitra. Tena tsy ninona zany ny fariseo sy ny saduceo sy ny mpanao dalàna, tsy nino hoe iza no nagnositra anao, iza no olombelona zany, iza nanatrika an'izany. De Andriamanitra rehetra sy ny anjely no nanatrika tao. Efa vohitra tokoa izy tena nanao ny asa masina izy tanteraka ny asany tety. De hoy Jesosy hoe misy ray koa avy afarako ao mahery lavitra noho izaho, ary ny asa natao koa no ataony avita lehibe lavitra noho izaho izy. De misy ray koa avy afarako ao. Alolo ma zany tsara fa tsaratsara ny agnarako de hoe tsy izy zany fa tsy voalaza kanefa tsy hainao anaty baiboly ny tsara. Hebreo toko voalohany andiny voalohany mivaky hatramin'ny fahadimy ao no milaza ny agnarako. Ny bokin'ny mpanao salamo milaza an'izany aby. Aoka zany vanimpoana tsara fa amin'ny andro ahitana azy. Misy kôdy lehibe izy fa tsy de miditra amin'izay loatra moa ny olombelo fa izaho ty zany de magnambara aminareo fa izaho ihany koa no voaositra avy any an-danitra amin'ny olombelo rehetra ety ambonin'ny tany zay hitako. Fa asa agny amin'ny faran'ny tany tsy fantatrany koa ngamba raha misy koa ilazan'ny tegna hoe voaositra avy any an-danitra tahaka ny Jesosy Kristy tahaka anakahy. De tsy haiko koa zay fa tsy manaboaka azy, tsy mandratsiratsy azy fa ny fantako fotsiny de izaho no voaositra avy tany an-tany satria tsisy pasitera nagnositra ahy zany tety ambonin'ny tany, tsisy apôstôly nagnositra ahy fa tany an-danitra nisoran'i Jesosy Kristy tompo. Ka dia nafindrany tamiko aby ny fahefany rehetra, ny asany rehetra, ny sonia nampanao voasonia telo atao amin'ny boky volamena tao an-danitra fanekena ka natrehan'Andriamanitra, ka natrehan'ny anjely masina, ka natrehan'ny mpitsara lehibe tao an-danitra zany hoe nomena ny fahefana rehetra. Araka ny tamin'i Jesosy koa hoe efa natotondraiko koa ny fahefana rehetra tetany ka tany an-danitra. Efa nomeny Kristy Jesosy anakahy koa ny fahefana rehetra tany an-danitra ka taty tany. De izao zao no mamita ny asan'i Jesosy ety ambony tany amin'izao fotoana zao. Ka tiako nanambara afatra lehibe amin'ireo vahoaka malagasy fa misy zavatra mahagaga hoseho amin'ity tany, hiseho ho avy amin'ity tanitsika ty raha tsy manaraka ny tenin'ny mpaminany lehibe zay mitondra anareo hoe Messia mpanjaka tsaratsara ianareo itsika vahoaka malagasy. Nanambara aminareo aho teto fa niteny taminareo fa niteny tamin'ny Facebook tany hoe hisy zavatra mahagaga hanjo ny firenena anankiroa atoato tamin'ny 2022 ngamba ny teny tany tamin'ny 2022 hoy aho hoe ny Israely de Madagasikara tena ahita faisana ngezabe amin'Andriamanitra fa tsy fantako na inona ny antony. De tonga teto afara URC sy mipoka zany problema be ny gera ny Israely. Teto mihitsy anao no tenin'iny resaky iny tao anatin'ny fambarantsika teto mbola ao ny oronam-peo an'izay. Ewa, io raha teneniko aby zany tsy raha miteniteny foana fa io zany tokony hamantaran'olo hoe tena mpaminany mariny lehilahy tsaratsara ty. Tsy ano miteniteny fa Zanahary baka ao avy de miteny avy de manendry. Zao ndray teneny, zao ndray teneny, tonga de maneraka izy, zao ndray teneny. De niteneny iny i Israely de Madagasikara tena goavana be ny zavatra amin'izao ny firenena anankiroa afarafara ao. Io arizin'ny poka ny Israely zao any Madagasikara koa sisy. De zao arizin'ny poka ny Madagasikara zao. Aiza ny tana olo mpanao propagande ka tsy isafisa azy miaraka amin'ny namany. Izy raika avao, olo raika avao ro manao misy antony io. Amplisin'izay aiza ny olo nahitanao zany propagande natao zany ka tsy isy olona tsy ilatsaka ny sasany fa andeha tolo andalambe ty koa fa zavatra tsy mety ony fa tsy mety. Ka naninona ny tsy mety sady misy fitambarana candidat mitakiny any amorana ny fifidianana ilay voalazanao. Ie, io nefa tsy ho vitan'ireo olona tsy manatona ireo satria zaho no teny tamin'io tamin'ny fampihavanam-pirenena ny tena tamin'ny 2014 sa 15 izy. De niteny hoe fampihavanam-pirenena tsy mety ataovy milamina ny firenena, zaho no lohany hitondra azy. De tsy natsoindreo afa ireo no milaza mavita azy. Tapako antanako raha vitanareo raha mbola eto nataondreo le raha lany fotsiny budget lany le vola be tsy vita le raha io arizy. De niteny koa de matsoso regny olo regny zay angataka tsodrany tamiko de ratsiraka indroa 2 fois zao tany an-tranony tany. Angataka familana tamiko za Felbert indroa 2 fois tany amin'ny tranony tany. Ahoana ty ka tsy afaka manandraza ay, tsy afaka manaraka ny teninao satria fehezin'ny lalàna, fehezin'ny discipline eny ary tenareo fa anareo ny tompon'izay ka anareo koa mahafantatry Andriamanitra mahafantatry ny hevitra iverenareo fa zaho niteny avao. De niteny koa tamin'ity resaka fifidiana ty stop ajanona fifidiana io fa tsy ekeny ray fa zay niteny toko tamiko tao hoe tandremy tsy atao fa aleo aloha manao fikoanam-pirenena latabatra boribory table ronde aloha ifampiresaka de angalana solitena isaky ny province, isaky ny foko, isaky ny fokotany, isaky ny commune olo solitena angalana andinika an'io de miaraka amin'ny olo fidin'Andriamanitra, olo mboatr'Andriamanitra no miaraka eo mandinika an'io de zay vao avoaka le fifidiana. Ary fifidiana amin'ity tsy atao fifidiana vahoaka be fa fifidiana ireo olo mbo fidy alaina fidiny isaky ny sokajin'ireo ireo no
amoaka ny fividianao ity ny laninay ity ny vahoaka malagasy andeo alamintsika zay de tandremo tsy atao fa raha manao an'iny anao osahira anareo tandremo fa zao miteny anareo de tsy nety reo zany de nanao ihany nanao forcé ihany de karaha fa nanao forcé zany reo de io ary izy io izao zao nivokatry zao ohatrany hoe grands électeurs ve zany ny atao eto tena zay misy zao no atao eto amin'ity tany sy ny firenentsika ty zay no atao grands électeurs no atao eto eka reo zany raha vao tsy manaraky ny teniko fa hanao forcé am'zay fahaizandreo ihany mba zagnahary avao ny ao na de kelikely tsy miraranakay mako reo satria hoe verindreo fa olo-tsotra na pasteur tsotsotra tahaka ny pasteur tsotra ety ambonin'ny tany tsy andreo ngamba ny tena voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe izay avy ny ambony de ambony amin'izy rehetra ka zay hitany masony sy reny sofiny no ambarany nefa tsy lesy mandray ny fanambarany zay avy ny an-danitra ambony amin'izy rehetra ka zay reny no ambarany zay hitany no ambarany avy ny ambony avy ny an-danitra manambarany zavatra io zay raha lazaiko marina aby fa tsy raha misy zavatra mandeha telefony io fa ny olona manamafy miatriky ny misaingy ny fananam-bola fananakarena ny maizy azy satria fa feny loatra ny vola siniary anao de vidiandreo vola aby ny olona de manaikinaiky foana amin'ny raha tokony ekena ndraiky tsy fantatrinao zao tsy mbola tsy fantatry malagasy zao fijaliana mahazo malagasy zao io ndray ary fa mbola misesika aina amin'ny fifidianana zero tsara raha mbola rekitra ndray fifidianao ka misy lany ray eto amin'ireo mpanao politika reo de zao no lazay nitoko taminakahy androany koa magnambara ny teniko ty aminareo de orona peondre de horetiny koa amin'ny manaraka agny ho avy koa ty zao no teny taminakahy tamin'ny herinandro izy koa ary karazana aretina zay hampidirindreo eto amin'ny tany sy ny hampidirin'olombelona ireo hampidiriny zay mitondra eo zao hampiditra ny zavatra io hampiditra ny tsy arety avy amin'Andriamanitra mihitsy tsy avy amin'ny Zagnahary fa tena hampidirina mihitsy hoentina hanapepo ny moralin'le olona sy anakilo de gejana ndray koa ny olona tahaka ny tamin'ny coronavirus iny koa de tsy mahazo miakatra ny avery tsy mahazo mivoaka ny vatana afatana analamanga tsy mahazo mivoaka ny avy any province tsy mahazo miakatra ho avy io atoato fa io fifidianana io fotsiny no andrasanao raha vao vita io tonga de avoaka andreo raha de bloqué am'zay malagasy mikatso aby nrehetra mitsapa ny kiony aby malagasy manomboka amin'iny fahoriana mandrakizay mandrakizay ka loza be raha tsy manaiky an'io misy mpanjaka tsiratsara ty zay ny tenindreo raha fa tsy manaiky ny teninao izy ireo de ho sahira zay ny teny toko tamiko avy any an-dany zany hoe asoroanaingana ihany zany reo araky ny teninao hoe raha to ka tsy manaraka ny teny raikitra zao ny ady any Israela maro ny maty maro mipotika amin'ny fifanandrinana sy ny Palestine neto Madagasikara ahina mafy mbola asoroana ny atsika eto raha Madagasikara mbola asoroana aloha satria mbola velona eto mbola eto aloha voerak'Andriamanitra raha ny olo voerak'Andriamanitra zany no eo ao amin'ny tany sy ny firenena zay ny nahatonga atsika voavalavala tamin'ny coronavirus tsy de be loatra ny maty tamin'ny coronavirus tsy be maty satria niarova ny fanahy masina tsara indrindra zay le hoe tsaratsara tsy anarako ane hoe tsaratsara fanarany Zagnahary tsara ny ray tsara ny zanaka alaonao tsara le silmany quick la raha ngamba toka olombelona eto amambonin'ny tany tsisy tsy mahalala zany quick zany quick pira malaza zany fa ny reniny quick zay managnara hoe Josiane avy any Ambovimbe aloy faritra atsimo no namoaka hira tamin'ny andro talohako ny ambo tsy teraka tamin'izany hoe tsaratsara vonjeo zay malagasy tsy rano tsy afo zay malagasy Zagnahary anao tsaratsara raha va tsy tsaratsara zany ny tonga de tsy avitra malagasy ka iny zany raha tonga sainareo hira iny mafy be tokony averimberindreo foana hira iny ina natonga ny hira ka etiky izy tonga ty ka raha tsy manaraka an'io olo voafidin'Andriamanitra io ka eto zany mbola azo soroina natsika eto Madagasikara raha vao zaho zany raha ohatra sanatreny vava fotsiny sanatriaviko ty ka hoe vagno ny korota adipoko ary tsy misy adifoko ny hafarany ty satria zao ny province efa betsaka ny miantso ny telefony ko tezitra aby gn'olo hoe inona maro ny ty raha ohatran'ity satria ny province mijaly ny asalahaly mirongatra foana ny fahoriana mirongatra foana nefa reo manao hoe milamina Madagasikara avitra Madagasikara vovony zay foana nivoizin'le mpanao politika io ndray zao tonga ndray ny propagandy tsy propagandy fanaovako an'io fa propagandy handaindandray reo de io zay efa hitako nivoaka efa maro nivoaka malagasy agny voalainga voatsetsilainga efa mihina soty ambolony mihina vary misy lila mihina hoditra-kondro ndray zao no atsy andeha hagnatsipody hoditra-kondro ndray zao ny mpanao politika am'izao fotoana zao de hoe rivoaka malagasy tena misaina mariny ve tsika io ao ve nareo
tena volona marina ve fa samy mana ny foko firazanana misy atsikatsika mba tokony andiniky tsara hoe itenjy la fa tsy rariny tsony mba andao mba mitsangana amizay ny vahoaka malagasy fa tsisy an'ty efa tsisy tsony ty satria efa hoditra akondro io soky hoanina volony vary misy lila izy no ately vary misy apombo zany kefa tsisy fa lainga fona zavatra fa propa vandy de mampalely ny vahoaka malagasy mba tiako gn'ampatsainareo tsy misy zavatra vanino tanteraka anjara io raha tsy mitodika amin'io mpanompoandriamanitra mpaminany lehibe goavana ty tsaratsara ty tsika fa mbola misy zavatra ho avy anahirantsika vahoaka malagasy atoato nambarako izy zay fa mbola misy mihoatra an'izay koa za raha mbola iriska amin'ny fifidianana ihany tsika ary nareo satria mako marina miteny fifidianana ihany ny solution fifidianana ihany ny solution tsy fifidianana ny solution amin'ity taona ty hoy za fa ny fitambara mikao atao veka ny fikaonandolo a stop tsika fifidianana io za fa niteny an'io astopnareo tsika lefa misy raha tsy mazava anatin'io osairana anio nareo io ane zareo vone zao efa misy voatifitra zao ny sasany voatifitra avana ane zany aizany atanareo raha ohatra zany ny président ne regny olona manao propagande regny efa nisan'ny président regny nefa de nitifiriny sasany de vo mirandro zao raha valomana ao le bala kaitsony letika ao mirandrony ao vo koa raboe robelandry vo agnaty maso ny ray volana tsy miasa nefa de nandefa taraina hoe okaneky le mba stop kely fa de ty voa maso tsy vakin'ireo loha mihitsy tsy vakin'ireo tinamany loha fa de manao propagande foana manao propagande ory vahoaka malagasy mbanareo ve mba mandiniky hoe zany ve ka fomba ve zany ary lalàna ary fo madio io ne ty contre na concurrent fa zavatra ifaninanany io hoe alefansy zala fa fifidianana madio mba aizany vahoaka misafidy ahoana zany ny safidianana vahoaka ny anakiray ary maratra amin'ny hôpitaly zay any ampitan-dranomasina mihitsy nefa ny sasany reto ny profity ihany manao ihany mba mifankatiavanareo indrindra fa nareo mpanao politika efa niteny tanareo mpanao politika nareo mpanao politika aza misy milatsaka eo de niteny koa hafatra nareo telo amin'ny rahalahy stop ihany rajoely raha valomanana Herr Zompena stop le nareo aza manao fa andraso eky raha ty atao veky ny fikaonandao-pena tsy nety nareo ny forcé nareo io ary namanareo zao voatifitra nefa ny sasany mbola manao forcénina ihany manao forcénina manao propagande ihany tsy raha inareo zany namanareo voatifitra amin'ny maso io satria tsisy dikany aminareo nareo manao propagande reo mba mandinia nareo za miteny so aminareo engany mba tonga amin'ny lavasofinareo zao teny voalohany zao tsaratsara miteny zao evelyreo maka fa olombelo tahaka nareo aoko vazavazainareo fa mbola avy ny fotoana mbo ifanena atsika regny ifanena atsika de resaka aminareo soa ho reny lavasofy za tsy raha misarasala raha fa miteny zao zagnahary zao raha fa miteny tonga de vavana ary tonga de pria zay poany iriakany za olo mahitsy sady tout droit ka hoy aho hoe mba tiako zany ampatsainareo vahoaka malagasy ampitodika anareo am'izao hoe olon'Andriamanitra voahera zao mandiniera vahoaka malagasy fa tsy raha tafa vahoaka tsony ty firenenantsika ty raha tsy olom-bohitra Andriamanitra avy any an-danitra no hanavitra an'ity na izy zay resaka hoe navelako ny tantara lavalava mihitsy ianao zay le hoe olom-bohitra Andriamanitra zay lay olom-bohitra Andriamanitra ve de ianao zany hitarika fampiavalam-pirenena sa ianao mihitsy no hitarika ny firenena ray manontolo mandrapatonga zay filovaovao izay zany ny tenina programan'Andriamanitra izaho mihitsy no hitarika ny firenena ary zaho koa ny hitarika ny fampiavalam-pirenena nefa ny zavatra mahagaga de zao ny olona ho taritina mihitsy no malay ohatrany hoe vago tapaka zany ny lohan'ny train mandeha fa ny vago tapaka farany satria tsy mety manatona izy ka natafavoaka ny Israely tany Egypte any ka nanaiky ny Mosesy amin'ny hafarany nanaiky ny hafarany fa raha tsy nanaiky ny Mosesy ho mpamonjy zareo tsy avitra tany zareo tapaka tao Egypte tao reo nandevoziny farao efa-jaro tao mahery tao ihany fa rehefa tonga Mosesy iraka Andriamanitra iraka ny Jehovah Andriamanitra de nanaiky ny zanak'Israely hoe anaiky ary zahay andeha zay anaraka anao enina de fijaliana zay hitondranao anay kanefa Andriamanitra tsy hitondra ny fijalia fitondra mahatretry de nanaraka avitra zanak'Israely izy koa ty Madagasikara ty raha manaiky ny vahoaka malagasy tena misy olom-bohitra Andriamanitra marina avy any an-danitra tonga eto ambony tany matoa mbola naharitra ohatra am'izao ny asa de 400 taona zao ny asako teto ambony tany 12 taona amero-taona anaovako jubile lehibe izy io amero-taona amria vahoaka malagasy ray manontolo fa 12 taona nesana zany ka mbola tsisy problème ao zany ny voninahitr'Andriamanitra ao amiko ny baiboly de miteny hoe omeko hery ampandà 42 mois 20 volana ny herin'ny satanika ny herin'ny satana mpaminany sandoka le rava eto-tany
ka nefa anaka ny ohatra andro napolo volana nanaka efatra ny fotoana 14 ans sady 15 ans amin'ny heritaona dia matoa fa ny ohatra lavatra be ohatra n'izany ao alefa ny tompo atao amiko ka tsy maintsy zaho no fitaova lehibe farany avo indrindra na iza mpanambola na iza mahay miresaka mahay mpandamina manao propavande manao propalaingalainga tsy raha tafavoaka atsika fa maika ampiletika atsika azy zareo tsara moa